Zay ny makasika an'iny fa ivadikeo amin'ny vaovao ara-toekarena kosa indray isika. Fanampiana arabola mitetina 500 tapitrisa euro no nomeny vondrona Européenne ho an'ny Madagasikara ny farany taona 2024 teo. Isy ny fitantanana araka ny tokony fanampiana arabola hoy ny ministry ny tetibola sy ny fitantanam-bola. Nanome fanampiana arabola mivantana amin'ny kitapom-bola mpanjakana mitetina 500 tapitrisa euro ho an'ny Repoblikan'i Madagasikara ny vondrona Européenne ny farany taona 2024 teo. Ny fanomezana izany dia manamarika indray ny fiverenana amin'ny laoniny ny fanampiana arabola omeny ny vondrona Européenne raha tokony nisy fiatoana izany nandritra ny taona 2024 fepitaona izay nanompanana ny vondrona Européenne ny fanampiana nataony tamin'ny fanampiana mahaolona izay mivantana amin'ny sikajin'olona marefo. Isy ny fitantanana araka ny tokony ho izy ny fanampiana arabola omeny ny vondrona Européenne mba hiatraika amin'ny vahoaka mpahazo tombotsoa hoy ny ministra fitantanam-bola sy ny tetibola sady mpandriana nasionaly ny FED. Taorian'ny dialogue politique izay ataontsika teny Abril zany dia manomboka izao atsoatsy ny identification zany entre programme d'intérêt national sy programme d'intérêt régional zay ho finansena amin'ny dona Union Européenne no zany ireny programme reny dia tsy maintsy atao indrindra mba tena hoe hiantraika any amin'ny tena bénéficiaire zany programme zay natao indrindra mba tena ho impliqué mihitsy les bénéficiaires amin'ny définition zay programme atao au niveau en suivi indrindra n'izany programme zany. Andala mpamolavolana ny fandaran'asa nasionaly sy régional tafiditra ao anaty ny 11e fête ny gouvernement malagasy sy ny vondrona Européenne amin'izao fotoana izao raha efa voafaritra ireo teboka lehibe ao anatin'ny fandaran'asa ny fiaraha-miasan'ny Hototo izay mikasika ny fitantanana ny raharaham-panjakana ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ary ny fotodrafitrasa dia hojerena kosa manomboka izao ny toerana natanterahana izany ka miainga amin'ny tomba ny fiaraha-miasa tamin'ny taona 2024 sy 2024 no amaretana izany.